le izy a tena tsapa mihitsy fa tao anatin'izay fahaleovan-tena zay aloha zany ny tena fantatro de tena io mihitsy ny tena marary eto amintsika io ny tena marary voalohany sehatry ny fampianarana io ary ny zay zany de manana vahaolana tokoa ahatonga atsika hoe voalohany indrindra le valiny tena farany teny hoe développement rapide et durable. Faharoa le éducation citoyenne zany anankiray tena ngeza be koa satria itsika koa zany na manam-pahaizana ary de tsy manana le fisainana le kolotsaina tena malagasy hoe za de tena tian'ny fireneko ary za de velona ho an'ny fireneko ary maty ho an'ny fireneko. Zay zavatra zany de tsy nisy teto amitsika tao anatin'izay fahaleovan-tena zay ka tena manana vahaolana tokoa zay. Voalohany indrindra zany ny éducation civique zany sy ny éducation citoyenne de naverinay tokoa tao anatin'ny fampianarana zay tantanako ary rehefa naverinay izy io de tena tsapa fa nisy vokany ngeza be mihitsy tamin'izay mpianatra voaka tao amin'ny fampianarana zay tantanako satria le toe-tsaina mihitsy zany ny tena anankiray ngeza be koa miaraka amin'le programmana fampianarana le éducation civique sy citoyenne reo zany ny anankiray vahaolana goavana be de faharoa le fampianarana eto amitsika tsapanay fa lava loatra satria izy io rehefa calculena de manomboka any amin'ny préscolaire hatrany amin'ny terminal 4.0 taona zay de izahay zany manana vahaolana 10 taona de tafavoaka zay ataontsika hoe fahelan'le fotoana zay zany hoe tsy araky le tenenin'ny olona hoe misaotisaoty klasy sany sy mivava na hoe tereko masaka ohatry ny voalobojaza fa tena any amin'le base mihitsy defa alefa tsikelikely le fanamboarana le fampianarana mandrapatonga any amin'ny terminal manala baka zay zany ny tena vahaolana hitanay anankiroa zay tena le teo aloha mihitsy zany no amboarina sy azo atambatra de atambatra zay tsy mahazo mitambatra de tsy maintsy mandeha rery le teo aloha mihitsy no amboarina zany hoe le programme rehetrarehetra le 4.0 taona de tena azo le ankizy tokoa 100 isan-jato fa mihoatra raha tsy ferana fa atreo zany io de tena 100 isan-jato zay le izy ny zao ny fipetrany misy fomba fijery anankiray ihany koa adiniko kely fahatelo misy fomba fampianarana japonais zany hoe vo manomboka any amin'ny classe primaire any zany le ankizy de efa orientena makany any amin'le filinina any amin'le dent zany de iny zavatra iny zany raha ohatra ka hoany amin'ny dokotera izy ohatra atreo amin'ny classe de 5e de fahita hoe na 4e de fahita hoe atreo zany aloha de fa ampy tsara mihitsy hoan'ny hoe manala BPC fa raha anao teknika andray izy de atreo amin'ny classe de 5e ihany koa hoan'ny gestion de fa azo ny fampianarana matematika zay ilain'ny teknika manomboka première année hatrany amin'ny 3e année zany hoe le mpianatra zany any amin'le fampianarana ambany io de efa voavolavola tanteraka le fianarana ataony de tonga am'le orientena rehefa aveo am'izay izy de eo amin'le 5e io izy de fa tsapa eo arina ao ary zany hoe manomboka eo zany de 6 seconde sy première hoan'ny enseignement général zany seconde sy première hoan'ny teknika première année sy 2e année fa ny tambarina de samy efa tonga de baka no atrehana ao amin'ny 2e année zay le izy vokatsoa voalohany aloha de tena tsapa koa fa mahatonga an'le tapavitry andray aman-dreny miena amin'ny resaka fampianarana ny ankizy de le collage mavesatra eny fa na hoe miasa amin'ny sekolim-panjakana ary izy de tsapa ihany hoe misy droit am'ireny zavatra reny misy fourniture sy ny sisa mavesatra ihany koa ka voalohany indrindra aloha de mampiena ny dépense ny ray aman-dreny mandrapatonga amin'io classe terminale io zay aloha ny anankiray faharoa ny ankizy ihany koa tsapa zany rehefa satria ny tena zany de ao anatiny hoe étude pédagogique tanteraka mihitsy zay zany nianatra ataontsika tafavoaka tany Nouvelle-Orléans tamin'ny resaka fampianarana ta resaka étude pédagogique io de izay zany de mahatsapa hoe rehefa le ankizy eo amin'ny 20 taona eo na manomboka mazoto be am'izay na manomboka mena ny fahazotoany ka raha raisitsika zany hoe 20 taona izy vo anala baka ka sanatria lasany amin'le mena ny fahazotoany
de efa tsapa zany fa efa tsy ho azo ntsony ny baka ny dikany nefany raha atao ny fandiniana sy ny sondage isan-karazany 80 isanjato ny tanora tonga eo amin'ny 20 taona io manomboka mironany amin'ny fakamoana zay zany zavatra tsapa atao anaty sondage mihoatra efa 80 isanjato farafakeliny fa mihoatra tsy ferana zany hoe raha ohatra izy zany ka 14 taona na 13 taona ny afaka baka de tonga eo amin'ny fotoana io izy raha io izy manomboka kamo efa tokony efa manana lisansa ohatra efa tsy problème amintsony miatrika ny tokatrano satria anisan'ny zavatra ampianarinay sy voizinay mafy de mafy de mafy de mafy toa amin'ny éducation civique de hoe ny tovolahy formena ho lasa tena raim-pianakaviana ary ny tovavy de formena ihany koa tena lasa renim-pianakaviana rehefa ny arina zay zavatra eny efa de miatrika zavatra maro be zany mahatonga ny hoe tena véritable renim-pianakaviana na véritable raim-pianakaviana zay zany ao anatin'le hoe afainganam-potoana zany fahatelo ngeza be io principe io na io le ina moa zany filazana zany programme eritreretinay atao io zany de programme ny américaine izy io fomba fampianarana américaine ny américaine zany 10 taona de miatrika baka zay ny américaine tsapa fa raha ohatra ka dadradradraina etsero voizina tsy mijanona hoe développement rapide e durable zany hoe fampandrosoana aingana be ary maritra zay ny zavatra iraireny eto amitsika de tsapanay fa miazakazaka makany am'izany fampandrosoana aingana sy maritra zany ihany ko io fomba vaovao entinay arosony malagasy io zay zany le telongezabe le antony tena hoe neritretanay hoe tsara ilay hafanganam-potoana aingana be satria tsika zany efa tsapa zany fa tsika efa tena marary tsika amy sehatra isan-karazany zay teneniny de zay ny hitanay hoe base ngeza be mahatonga an'izao fahatarana be zao satria tsika ny asa raha mahafantatra fa anisan'ny mahatonga ny problème eto amitsika ngeza be io lesaka lenteur administratif io satria le fomba rehetrarehetra eto amitsika zany de natao mitarazoka daholy de lasa miaraka am'izay tolotolo ny zavatra rehetra tena nisy vokatra tokoa satria i mademoiselle Miso Ramamonjy Son zany dia mivolavolainay tokoa tao anatin'izany fampianarana vaovao zany ary tsy izy rery fa izy moa zany ny tanora indrindra tao anatin'izay zavatra zay afaka baka gestion teo ary ny mpianatra aminay zany de tena resahanay etona fa de ohatr'izay daholo ny fomba mivolavolainay azy ary de tena lasa aloha daholo reo mpianatra reo fa Miso ny zandriny indrindra tamin'ireo lasa aloha reo de io zany tena vokatra ngeza indrindra aloha zany hatreto tena azo tsapay tanana